Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ahoana ny fomba hisafidianana ny teny hovakina rehefa hamaky baiboly isan'andro. Izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Toy video roa izay ndresahana ny mahasarobidy ny famakina baiboly isan'andro sy ny fomba famakina baiboly isan'andro izy ity. Ary dia manasanao raha mbola tsy nahita video roa ianao hijery an'izany ato amin'ity page ity. Ny zavatra tiako marihana aty am-piandohana ravana dia izao fidifidio tsara ny baiboly izay ampiasainao. Mbola resaka amin'ny video manaraka ny amin'ny hoe inona moa no mahatonga ireo dikateny samy hafa be dia be eo am-pelatanantsika ireo, ary tena mila tandremana ny amin'izy ireo. Fa izay tena tiako tsindriana aloha ety am-piandohana dia ny hoe raha ohatra ka ilay dikateny tontolo vaovao, raha misy an'izay soratra izay any amin'ny fiandohan'ny baibolinao hoe dikateny tontolo vaovao dia tena tsy mety hanaovanao fandiniana soratra masina isan'andro mihitsy ny baiboly iny, satria ny baiboly ndro avantsika vavolombelon'i Jehova iny izay tsy mitovy amin'ny baibolyntsika. Ka dia avereno amin'izy ireo ilay baiboly raha ohatra ka izay ny baiboly am-pelatananao, fa tsy mety be dia be ny fahasamihafana amin'ireo baiboly ireo sy ny baiboly protestanta ohatra izay ampiasaintsika. Izay aloha ny voalohany. Ny faharoa dia izao tsy mitovy mihitsy ilay hoe mamaky baiboly isan'andro sy ilay hoe hamaky baiboly hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ao anatin'ny herintaona, ao anatin'ny enim-bolana. Ny anankiray tena misy contrainte na fotoana hoe tsy maintsy ao anatin'ny enim-bolana, dia indray hoe toko 5, toko 9 tsy maintsy latasy androany, tsy maintsy hovakina. Tsy izay mihitsy ilay tiako resahana amin'ilay mamaky baiboly isan'andro, fa izy ity dia tena hoe andalan-tsoratra masina vitsivitsy na toko anankiray fotsiny vakinao dia tena mandinika, mandalina, mandray lesona avy amin'iny ianao, fa tsy ny hoe vitan'ilay izy no lahara-pahamehana. Tsy midika koa zany hoe tsy ilaina zany ilay hamaky baiboly hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Azo atao tsara zany ary mbola resahantsika amin'ny fotoana hafa, fa aza fangaro amin'ity ilay fotoana manokana izay hamakinao baiboly isan'andro ity ilay hoe hamaky baiboly hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, fa resaka hafa mihitsy eny. Ny zavatra ho resahako eto ara dia izao hanome anareo méthode anankifito izay sady misy lafy tsara no misy lafy ratsiny daholo, dia ianao no misafidy hoe iza amin'ireo no mety aminao. Ny voalohany dia izao misy ny VAKITENY araka ny filaharany. Izany hoe ohatra zany hoe Genesis dia mitohy hatrany amin'ny apokalipsy. Testamenta taloha zany aloha nanombohanao azy dia ny testamenta vaovao avy eo manaraka azy, ohatra zao izay. Fa izay tsy dia tena atoroko antsika loatra, fa ny tena tsara dia hoe aleo aloha raha vao manomboka indrindra aleo aloha testamenta vaovao aloha ny vakina, manomboka aty Matio dia vita ny apokalipsy hatrany amin'ny farany izay vao mamaky ny testamenta taloha, satria ilaina fitandremana be koa ny famakina ny testamenta taloha io. Ary mbola izy video resahako amin'izay hoe inona no tokony ho tandremana rehefa mamaky ny testamenta taloha, sao dia hoe mamaky ianao mamaky dia mahita hoe ve tena sarotiny mihitsy Andriamanitra amin'ny sabata sotra zany, dia lasa sahirana ianao avy ao mamaky an'ilay izy. Fa tena mila testamenta vaovao aloha vakina izay vao mamaky ny testamenta taloha, raha ohatra ka hanao an'ilay méthode araka ny filaharany io ianao. Ny tombontsoa amin'izy io dia tena mahita ianao zany ny amin'ny ankapobeny mihitsy ny baiboly. Zay zany aloha mahazo ilay fomba fijery amin'ny ankapobeny soratra masina mihitsy ianao zany. Fa ny lesoka amin'izy io dia izao raha ohatra ka hoe hamaky ianao zany ohatra hoe ny Genesis ohatra ny anombohanao azy janvier any amin'ny oktobra ianao vao tonga any amin'ny Matio, zany hoe lasa ela be. Dia indraindray koa mety reraka ny olona dia kamo tonga aty amin'ilay boky hoe Leviticus, Exodus any dia ajanona ilay izy avao, satria sarotra be amin'ireny boky ireny soatran'izany. Dia zay koa anisan'ny lesoka amin'io méthode voalohany io. Ny faharoa dia izao ilay VAKITENY araka ny andro. Ity indray zany dia tena hoe afangaro zany ilay izy, dia araka ny andro. Araka io tableau izay hitantsika io dia rehefa alatsinainy zany dia mamaky ianao ny Pentateuque, zany hoe boky 5 voalohany amin'ny baiboly, ny Genesis, Exodus, Leviticus, Numérie ary ny Deutéronomie. Dia rehefa talata dia mamaky ianao ny filazantsara 4, Matthieu, Marka, Luka, John. Dia rehefa alarobia dia boky ny tantara, dia ny Joshua hatramin'ny Estera, dia ny alakamisy ny asan'ny apôstôly ka hatramin'ny Kolosianina, dia ny zoma reo boky soratra, dia ny Joba ka hatrany amin'ny tonkiran'ny Solomona, dia ny asabotsy ny Tesalonianina ka hatrany amin'ny apokalipsy, dia ny alahady reo boky ny mpaminany, dia Isaia ka hatrany amin'ny malaky. Io méthode faharoa io indray dia hoe famadibadika, zany hoe ray andro aloha testamenta taloha, ray andro testamenta vaovao. Dia rehefa mamaky ilay testamenta taloha ianao zany hoe isaky ny alatsinainy dia Genesis, Exodus, dia
azonao asesy le izy hoe genesis aloha ny vakiko de genesis toko anankiray ihany na ohatran'izany de rapitso indray zany talata de filazany tsara indray de matio indray aloha ny vakiko de asesinao koa izy de efa markenao zany hoe teto aloha zany zao mitapitra ny androany teto indray zany aloha mitapitra ny genesis ny isaka talata teto indray mitapitra de maratsy an'izy io de mifangaro be le izy zany de mifangaro be le tantara zany ao anatin'izay fa ny tena mahatsara an'izy io koa nefa ny teny hoe ao anatin'ny herinandro ianao zany dia misy kely mpaminany filazantsara rehetrarehetra zany voavakinao daholo zany amin'ny akapobeny amin'ny herinandro zany ny baiboly isan-karazany amin'le boky isan-karazany de ny faharoa koa ny avantage amin'izy io de ny hoe rehefa mba tsy le makaleo be ny tenempo teo hoe janvier anao mamaky ny genesis de efa octobre anao vao mamaky ny jaune fa mba tonga de mifangaro zany hoe fangarona zany tsy mahamona aminaina mihitsy zany ny famakina azy raha amin'io zany no anaovana an'le izy zay zany ny méthode faharoa ny méthode fahatelo de le vakiteny araka ny loha-hevitra io ndray zany le thématique zany hoe misy loha-hevitra apetraka ohatra hoe amin'ity volana ity de iresaka mahakasika ny fitiavana iresaka mahakasika ny fanetretena de misy lisitra na verset be deaibe zany resaka momba ny fitiavana dinianao amin'iny volana iny raha mako amin'ny librairie antso ianao zao de misy karatra antsoina hoe karatra mofinaina de zay mihitsy le izy zay navoaka ny fiangonana FJKM de misy hoe thématique zany le izy hoe rehefa amin'ity volana ity de zao ndray no loha-hevitra ampanjinina de fanandrify amin'iny daholo ny andalatsoatra masina vakina ao anatin'iny volana iny ny mahatsara an'izy io de zay le hoe voafehanao zany le loha-hevitra hoe tena vita nandalina zany ohatra hoe resaka fitiavana de nandalina ny fitiavana anao anomboka any amin'ny testamenta taloha hatrany amin'ny testamenta vaovao aloha zay ny mahatsara azy fa ny lafratsin'izy io indray dia tsy ahaizana contexte io tsy ahafahanao mahita ny firindran'le tantara satria verset tapatapaka kely be deaibe foana daholo no omenanao de tsy ahitanao zany le firindran'lay tantara ao anatin'ny soratra masina zany ny fanarahanao an'le izy zany akory tsy midika hoe tsy azo atao fa ho za hoe misy lafitsarany sy lafiratsiny daholo ny zavatra rehetra zay ho resahako eto fa ianao no misafidy zay mety aminao ny manaraka de le vakiteny araka ny boky izay safidinao io ndray zany de tena hoe araka ny boky ndray zany no hisafidiananao izy ohatra zany hoe ny exodosy fotsiny aloha ny tiako alalinina de izay exodosy zay no vakiko tapitra mihitsy ny exodosy de hisafidy indray hoe inona indray zany zao ohatra hoe ny boky mifanarakaraka amin'ny exodosy ohatra hoe ny hébreu de zany andeha ny hébreu indray aloha ny vakiko indray zany rehefa tapitra ny exodosy de io zany tsy misy hoe filaharana hoe tsy maintsy hoe ety de ety fa afaka mifandimbidimbila izy fa ianao no misafidy an'le izy hoe fa boky anankiray zany hoe ty aloha de ateoko testamenta taloha ihany na tonga ivadika testamenta vaovao indray aloha na andeha aloha matio indray aloha fa manjary misesy be le matio marka aloha kanefa mitovitovy daholo ihany le izy de azonao atao tsara mihitsy hoe matio indray aloha no andalina ny matio indray aloha amin'ity de vita iny de ivadika indray akony isaia indray mpaminany indray de ny mahatsara an'io zany de zay le hoe manana fahalalana lalindalina kokoa ianao mahakasika an'le boky makasika an'le boky anankiray iny zany alananao le fahalana lalindalina mahakasika an'iny fa ny vokadratsy tsy hoe ny vokadratsy moa zany fa ny mety eo lesoka zany amin'izy io indray de zay le hoe mety ho varinao amin'le boky anankiray ianao dia tsy ahita le fitohizana foana ihany koa ianao fa mety hoe tafantoka tamin'ny boky anankiray ianao de tsy ahita ny fitohizan'le boky iretrarehetra ianao zany rehefa avy eo zay koa zany mety ho lesoko an'le izy sa manokana zao de io méthode io no ampiasaiko ny manaraka de le boky vakiteny araka ny boky zay vidina tsy safidina fa vidina ny atsena mihitsy misy boky be deaibe vidina ny atsena zay boky efa nisy olona nanoratra de efa hoe ao anatin'ny 513 andro de efa misy hoe 1er janvier de tia ny vakina 2 janvier de tia ny vakina de efa misy fanazavana kely misy tantara kely misy toriteny kely soatran'izany tonga de mifanazavana be deaibe ao anatin'le izy misy zao ny bonne semence ny votsarana fafy sy misy koa zao ny boky isan-karazany zany zay azonao vidina de efa tonga de efa misy fanazavana le toriteny kely mihitsy zany ao anatin'le boky ao reny devotional books isan-karazany reny de ny mahatsara an'izy io de izao ho an'ny olona mbola vo manomboka zany de tena mety aminy satria mbola mety tsy mahay izy mahatakatra le
fahalalana hoe interpréter le soratra masina dia tonga dia efa misy manazava izy aloha zany a dia tonga dia efa iny ny taridalana iangany zany amin'le fandiniana izay ataony mba miaro azy tsy miaro anao tsy ho amin'le fampianaran'ny diso kosa satria fa mba misy zavatra tonga dia efa hoe mazava zany a ianganao fa ny lesoko amin'izy io dia izao ny olona raha zatra an'io foana dia lasa tsy mahay mandinika soratra masina intsony satria efa zatra tonga dia nitolora-potsiny dia tsy mahay mandinika sy mitrandraka le hevitra anatin'ny soratra masina intsony dikan'izay mila fitandremana ihany koa ny amin'ireny boky samihafa ireny. Ny manaraka indray dia ilay vakiteny araka ny karatra samihafa be dia be ny fiangonana be dia be ny fikambanana no mamoaka karatra dia efa misy vakiteny isan-karazany omeny mihitsy hoe rehetra avy ny vakiteny mandritra ny taona ity ohatra zao ny karatry ny mpiara-mianaka ny baiboly dia be dia be dia afaka mamindray an'iny karatra iny ianao dia manaraka ilay vakiteny ao anatin'iny karatra iny dia ny mahatsara anazy dia izay le hoe mifangaro le izy dia tonga dia efa misy rindran-damina koa nametraka zareo hamarahanao an'le izy raha tsy diso ny mpiara-mianaka ny baiboly raha mamaky ianao ny karatra zareo mandritra ny efataona dia mahavita ihany koa ianao mamaky foana ihany ny baiboly hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa ny lesoko amin'izy dia izay le hoe mifangarongaro koa le izy tapatapaka dia tsy ahafahanao mijery ilay tena contexte général ny baiboly zany amin'ny ankapobeny le izy zany hoe misy lesoka kely dolo foana ihany ny méthode tsiraray avy ny farany dia ny vakiteny arak'izay méthode anao ianao koa zany dia afaka mamorona méthode hoe zao no méthode ndeha hamakiako azy ity arak'izay tarihan'ny fanahy masina anao sy izay maharesy lahatra anao ihany koa raha ohatra ka tsisy mety aminao zay rehetra zay ny avantagen'izay dia ny hoe ianao ihany tsy namolavolan'ilay méthode dia amin'izay engagé kokoa ianao anaraka an'ilay izy fa ny inconvénient indray dia ny hoe mety zavatra tsy mitombona tsara le méthodenao ohatra dia mety very koa ianao anatin'ilay izy na hoe tsisy miaccompagner ianao satria afa miam'ilay zavatra hoe tonga dia efa misy afaka miaccompagner anao zany ndraindray zany mety ho disotsika hoe dia salamy fotsiny aloha vakiako dia tonga amin'le fomba fijery le hoe salamy foana vakina dia salamy foana dia lasa tsy mijery an'le zavatra hafa mihitsy fa mamorona zany tsika le méthode dia le méthode tsika ndraindray mety hoe tsy zavatra tena hoe mipetraka lojika mitombona tsara zany le izy dia zay koa mety hoe voa amin'izay méthode zay ihany ianao raha ohatra ka tsy hainao tsara nanao an'ilay méthode zany dia izay rehetrarehetra zay zany le izy fa dia anjaranao no misafidy zay mety aminao fa amin'ny ankapobeny dia tokony hisy rindran-damina fotsiny kosa aloha apetraka fa tsy hoe tsatotsatohana isan'andro fotsiny ny tenin'Andriamanitra azy hovakina fa tena mety hiasa anatin'izany ny devoly amarana koa tantarana tovovavy anankiray izay nidresaka moa izy tamiko ny amin'ny hoe tombavako izy fa zaho izy tamin'ny mbola tanora dia tena nisy fotoana nankataka mafy tamin'Andriamanitra dia tonga dia nitsatohako nisokafako le baiboly dia natondroko tao ny tanako dia izao teny izao no hitako tao manao hoe manambady va ianao aza mitady izay isarahana tsy manambady va ianao aza mitady vady dia nefa izy mbola tanora dia aza mitady vady dia hatramin'izao tsy nety afaka atao anatin'ny sainy izay teny izay dia lasa matahotra izy hoe sao dia tsy tokony hanambady ary zany hoe milasa mety tafiditra anatina fampianaran'ny disotrano raha vao mitsatotsatoka an'io fa aleo manaraka fandamina ihany dia izay dia izay vakiteny anjaranao isan'andro dia tena raiso amin'ny finoana mihitsy zay zany tena tiako marihana farany hoe raiso amin'ny finoana mihitsy hoe ity zany no teny omeny ny tompo andray amin'ity an'io ity ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.